Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo vaovao mahakasika an'ilay arivo-doza amin'ity ny anomboantsika azy tamin'ny tolakandro teo zany hoe tany amin'ny efatra tany zany izy dia tany amin'ny distriktan'ny Bekily nisy ny foiben'ny rivo-doza ity izay miena dia miena tokoa ny heriny ao anatin'izany satria dia 580 kilometatra isan'ora ny rivotra hoentiny izay misy tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Ny tafiotra moa zany amin'ny ankapobeny dia saika manodididina ny ivony no tena ahitana an'izay zany hoe amina distrika vitsivitsy zany manodidina izay distriktan'ny Bekily izay ihany no iaran'izay tafiotra izay. Mikisaka amin'ny atsimo andrefana hatrany izy amina hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora vinavinainy avoakan-dranomasina izy zany any Oala ihany na amin'ny hariva fiandohan'ny alina moa zany any amin'iny morontsiraka anosy iny. Ny filazana loza mahakasika azy ity dia tsy miova aloha amin'ny ankapobeny saika mbola manan-kery hatrany aloha zany ny filazana miloko mena ho an'ny faritra atsimo antsinana na Iorombe, Anosy, Androy, Benenitra, Betioky ary ny any Ambany satria dia mbola somary misy hatrany aloha zany ny rotsakorana amin'ireo faritra ireo. Eo ihany koa ny rivotra izay misy mahatratra any amin'ny 520 kilometatra isan'ora ho anaty distrika sasasany amin'ireo faritra miloko mena ireo. Filazana loza manambana kosa na miloko mavo ho an'ny distrikan'ny Beroa, Ankazoaby, Sakaramo, Morombe sy ny any Toliara voalohany sy faharoa. Loza filazana miloko manga kosa na fahamailona ho an'ny vadivavy Fifaliana, Moromania, Matsiatra ambony izay mbola ina zany amin'ny resaka fiakaran'ny rano tampoka na resaka fahatapahany hazo sanatria zany eo koa ny mety hoe firodanana rindrina na tamboho sanatria raha izy zay. Ny toy ihany ny orambe zany amin'ireo faritra ireo ihany koa moa zany amin'ity tapakandro riva ity zany hoe mety efa hitsatra tsikelikely ihany nefa izay rehefa lasa ny andranomasina ilay rivo-doza. Izay ny mahakasikasika an'iny zany fa ny morontsiraka ihany koa dia mbola somary mafimafy ny alin-drano ateraky ity rivo-doza ity koa dia mbola manan-kery aloha zany zay amin'ity androany ity ka hatramin'ny rapisy maraina ny hoany ho hitantsika ny fivoarany ny amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy sy ny any amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy iray manontolo iny. Ny fisiany rivo-doza any amin'ny tapany atsimon'ny nosy ihany koa dia manome vana tanteraka ny oram-baratra saika manerana ny nosy ary manomboka mahita izay tandrivindraona ray kotroka izay indray zany ny faritra rehetrarehetra atao anatin'ny 3 andro ho avy amin'ny ankapobeny toy izao raha izay toetrandrontsika izay raha ny afiso vao maraina dia mbola misy ny orana aloha zany amin'ny tapany atsimo iny teraka ilay rivo-doza. Ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa indray misy ny tandrivindraona vao maraina izay mety ray kotroka mandraondraona kosa ny andro any avoatany ny ambiny dia efa maina aloha ny andro amin'ny ankapobeny. Ny rapiso tolakandro kosa indray dia miverina ny orana tandrivindraona ray kotroka amin'ny tapany avaratry ny nosy ray manontolo sy ny avoatany ny maina kely ao anatin'izay dia ny any amin'ny faritry menabe ny tapany avaratry ny faritra atsimo andrefana ny any amin'ny faritry Iorombe sy Anosy ary ny morontsiraka vadivavy Fifaliana ary atsinana ny tendrony atsimo dia mety mbola ahitana orana kely avelan'ilay rivo-doza hatrany moa zany ny orana any amin'ny atsimo izay. Ny maripana vinavina ao anatin'izay dia eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 420 degré celsius eo zany ny maripana vinavina ho an'ny rapiso izay ao any avoatany. Ny morontsiraka atsinanana kosa 720 ka hatramin'ny 530 degré celsius ary ny ilan'ny tsindrefan'ny nosy dia eo amin'ny 720 ka hatramin'ny 330 degré celsius. Ho an'ny andron'ny zoma kosa indray dia mitohy hatrany ny tandrivindraona ray kotroka ary mitatra tsikelikely any amin'ny morontsiraka atsinanana sy any amin'ny tapany atsimo zany zay ny mbola somary maimaina ao anatin'izay dia ny faritra atsimo andrefana Anosy ary Androy. Raha ny vinavina ny maripana ho an'izay andron'ny zoma zay dia mbola tsy dia miova firy aloha ny avoatany sy ny morontsiraka atsinanany Nosy iny. Raha ny ilany andrefana kosa manomboka miakatra tsikelikely any izay ambony indrindra zay any amin'ny tapany avaratra andrefana any. Ho an'ny andron'ny sabotsy amaranantsika azy ny faritra maro zany manerana ny nosy dia mahazo tandrivindraona mety ray kotroka. Ny aton'ireo tandrivindraona ireo moa zany dia ny fisian'ilay rivo-doza averina ihany zay sy ny fisiany rivotra avy any avaratra andrefana na ny mousson ihany koa ary amin'ny tapany avaratra andrefana nosy ary ny morontsiraky menabe sy atsimo andrefana no maina ao anatin'izay. Raha ny maripana vinavina dia misy fiakarana ny maripana zany saika manerana ny nosy amin'izay andron'ny sabotsy izay mitafiakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius indray moa zany raha ny avoatany. Ny any amin'ny tapany avaratra andrefana 430 degré ary ny any amin'ny ilany atsinanana dia misy hatrany amin'ny 430 degré celsius ihany koa. Izay ny mahakasika ny toetrandrontsika atao anatin'ny 3 andro raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.